Valmarsa enina ambin'ny folo sy roa arivo andehanao dinganao fampimirana lentany lahy sy ny vavy. Faly miraba ny mpijery télévision manaraka feny izao fotoana izao ary miraba manokana indrindra ny vehivavy indrindra ny eto amin'ny faritra Vakinankaratra na tratra ty andro lehibe izay natokana ho an'ny vehivavy ity dia ny andro fahavalo marsa mirary soa sy fahombiazana ao Manjakariva ho antsika vehivavy. Ny teny filamatra ho antsika moa amin'ity taona ity dia hoe mira lenta. Mampahery antsika vehivavy ny tena koa amin'ny marem-pianahany izao valo marsa izao fa isika vehivavy matona sina ny andro manokana ho antsika dia tena hita hoe lehibe tsika ary manana ny mahatsika eo anatrehan'ny ankonantsika aloha voalohany eo anatrehan'ny fiarahamonina ihany koa ary indrindra eo anatrehan'ny izao tontolo izao. Mankahery antsika vehivavy indrindra fa tsika renim-pianakaviana fa isika dia hafa tokoa zany hoe reny zany eo anatrehan'ny ankohonana aloha voalohany indrindra eo anatrehan'ny firenena ihany koa satria ny firenena iray no vanina dia ineny izay mikarakara sy mikolokolo ny ankohonana eo anivon'ny tokantrano. Dia ny hafatra tena tiako apetraka amintsika vehivavy amin'ity valo marsa enina ambin'ny folo sy roa arivo ity dia hoe oreny mendrika ny isika na eo amin'ny ankonantsika na eo amin'ny fiarahamonina eny fa na dia eo anivon'ny asa aman-draharaha izay ataontsika raha dia oreny mendrika ny hoderainy isika. Saotra tompoko. Valmarsa enina ambin'ny folo sy roa arivo andehanao dinganao fampimirana lentany lahy sy ny vavy. Amin'izao andro ny valo marsa enina ambin'ny folo sy roa arivo izao dia fifaliana ho ahy amin'ny préfet n'Antsirabe miandraikitra ny farim-piadiam-panjakana Vakinankaratra ahy no iarabako ny vehivavy rehetra manerana ny Vakinankaratra amin'ny ahatrarana izao fotoan-dehibe ho antsika vehivavy manerana izao tontolo izao. Arabaina isika mahatratra izany andro natokana ho antsika izany fa indrindra ihany koa ny mitondra ny firarian-tsoa ady mba ahita fifaliana amin'ny fankalazana fa tsy izay ihany fa tena hibanjina ny loha-hevitra izay noraisin'ny fitondram-panjakana malagasy ho fankalazana nasionaly izay miteny hoe andao tsika hanao hiara-hanao dingana ho fampamirana lenta ny lahy sy ny vavy. Hitodika amin'izay loha-hevitra izay daholo ny fankalazana manerana ny nosy tsy diso anjara isika eto Vakinankaratra fa misy ny fankalazana regional ho atao eto amin'ny renivohitry ny faritra Vakinankaratra dia hiaran-kalaza zany isika tsy adino koa nefa ianareo rehetra any amin'ny distrika Anankenina izay samy manana fotoam-pankalazana daholo ary rehefa isaorana sahady ny komity mpikarakara an'izany mba tsy handalo mba nanao izay tsy handalovana izany fotoan-dehibe izany fotsiny fa tena mikely soroka tokoa ampatsahivina ny vehivavy eo aloha ny zo aman'andraikitra fa indrindra ihany koa amin'ny adidy izay tsy maintsy raisy ny vehivavy na amin'ny fiainana andavanandro zany na indrindra amin'ny asa aman-draharaha ihany koa amin'ny sehatra fivelomana. Izay lafiny anankiroa izay no isintomana ny saintsika ary ankahirezana indrindra ny vehivavy rehetra tsy fidiana tsy avahana fa ao na ny ankizivavy zany ao ihany koa ireo reny ary ao ihany koa ireo sady reny loham-pianakaviana aza amin'ny sehatra sasany dia ampahirezina tsika tsy mora ny andraikitra mipetraka amintsika vehivavy amaren'ny mpianakaviana aloha voalohany mikolokolo ireo taranaka mba ho tena lasa olombanina tokoa miankina amintsika vehivavy aloha izay amaren'ny mpianakaviana fa eo ihany koa nefa ny sehatra izay tsy maintsy raisitsika ihany koa amin'ny famelomana na fanampiana ny vady eo tokantrano amin'ny fampidirana ny vola ho fiahina ny ankonana zava-dehibe izay ampahirezina indrindra ny vehivavy ary hiderana manokana aloha fa na tiatsika na tsy tiatsika matoa mbola misy ny zaza mianatra mbola misy ny tokantrano vanina dia manana andraikitra no raisina tamin'izany isika vehivavy ary izay indrindra no ampahirezina tsirairay tompoko mba havitrika amin'izany mahareny sy mahavehivavy atsika izany atsika rehetra dia hiara ifety isika ary rairina indrindra ny ahita fifaliana tokoa ao anatin'izany fankalazana ny valo marsa izany. Ie dia ampatsahivina tokoa moa fa araka ny fanapa-kevitra niraisina teo anivon'ny conseil de gouvernement
dia andro raisam-pirenena tsy asana ho an'ny vehivavy fa andraisaka rama ny valomarsa 24 dia ny angatahana sy angaviana amin'ny tsirairay avy na ntompona andraikitra amin'ny sehatra rehetra dia ny amela ireo vehivavy eo ambany fifehezantsika ireo mba afaka hankalaza hiara-hankalaza anjaly valomarsa 24 zany. Ny zavatra tsara ampetsahivina amin'ny fotoana ohatran'izao moa dia ny famporosiana ny ray aman-dreny mba ampitovy lenta ny fitezana manomboka any amin'ny fitezana mantsy io hoe fampimirana lenta ny lasy ny vavy io mba tsy hisy tombo sy ala amin'ny fitezana ny ankizy lasy vavy fa teo alohaloha ary irariko tsy hisy tsony zany raha mananjanaka lasy vavy ny ray aman-dreny ka sahirakirana amin'ny fotom-pivelomana dia mifanaiky mihitsy ny mpivady fa ny lahankely no alefa mianatra satria vavy dia misy fomba fiteny zay hoe kofe manara-panjaitra ianao olona andeha halainy olona vady dia ohatra ny amaivanina ny fanabeazana ny vehivavy nefa mifototra amin'izany indrindra no ahafahany reny izanantsika vavy reny mandray andraikitra any orinany ka mba tsy hisiny zay hoe lasa manao tombo sy alitsika amin'ny fitezana ny ankizy ary rehefa avy eo tokoa dia jigagy tsika rehefa ny atokantrano fa hosahirana reny vavy tsy nahazo fanabeazany reny fa ny fanabeazana ny fototry ny fampandrosoana dia aza atao diso anjara ny zanantsika vavy toy izany ihany koa ireo efa manana tokantrano dia tsy hoe hitovy zo tsy zany fanontaniana mipetraka amin'izao fotoan'izao fa hoe mira lenta tokoa ny lasy ny vavy zany hoe afaka mifameno afaka mifanampy amin'ny fampandrosoana amin'ny fampivoarana na ny tokantrano na ny firenentsika ray manontolo zany dia misaotra antsika sady ary mirary ny sosiny tsara rehetra ho an'ny vehivavy ahita fifaliana amin'ity andro ny valomarsa 24 ity. Valomarsa 24 andehanao dinganao fampimirana lenta ny lahy sy ny vavy.